antsoina zany zay voantso a dia mankakatra ty a dia mba mijaly aty aminona rehefa avy eo. Ny antsoina zany a dia Rajaona Velo Voady Tina. Mba miakatra aty aminona tompoko azafady. Ny angatana amintsika ny lahy kristianina efa hiakatra ity isika dia efa miomaninareo fa hangatahako adeha soratra masina zay tena mamyfonareo mba olazanareo hoe atao amin'ny fiangonana. Mangataka izay adeha soratra masina tena tsy foinao mba olazana etonatriany fiangonana tompoko azafady. Misy meo hitratra amintsy fiangonana. Jaona Troisizy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Mijanona eo ihany ianao a dia ity a izy ity zany a tamin'ny fetiny ray tamin'ny fotoana ity a dia naka sary miaraka tamin'ny fianakaviana dia atolotra androany ilay sary a ho fahatsiarovana izay fetiny ray 20 sy 10 izay. Manaraka Andriamanatsara Benjamin. Araka ny fanazaintsika teo a dia mba mangataka hoe inona ilay soratra masina izay tena tsy afaka ambavanao mihitsy. Romains 14 zany aza izay aninona no anjavanao ny asan'Andriamanitra mandeha avokoa ny zavatra rehetra nefa ratsy ho an'iny izay. Izao indray a dia angatana Andriamatoa Ramanana Toandro Edy. Ramanana Toandro Edy. Dia ilay teny soratra masina izay tsy afaka ambavanao mihitsy. Zao ny vao mahita masina reo dia very tanteraka ilay izy tsy tafapetraka ilay izy mety tsika vavaka izy mba tafavery ilay izay ady soratra masina izay tsy foy izay. Manaraka Razafondralamo Haja. Ilay dia soratra masina ao amin'ny salama toko fito amby telopolo andimy fadimy manao hoe ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matokisa azy fataony tanteraka. Amen. Manaraka Andriamatoa Ratsibazavy Prosper.
tsy mandrafy prospera ka tanaka tika ty aloha azafady tompo alefa sola makoto e prospera ilay telilay dala tsoratra masina tena tsy afaka ambavana misy mba tsininy reto voakan'andriamanitra reto hoenona ankehitriny Hampitabe zany a tena ohatrany sapo mahagaga fandela tena saropisenatra misy tena saropisenatra misy tia sary a tamin'ny fetindray tamin'ny fotoana ity manaraka andriamantora koto malala tahina ilay andeha tsotra masa tsy mba afaka ambavaka mihitsy azo matahotra mino fotsiny ihany manaraka andriamato rahery arsoremy tsy ahoana izy toko fa mbola lesy lasa avoaka kely a miaratsy fa le non c'est-à-dire monsieur Carl namaka ty aloha tompo azafady ho avy izy a fa fantatsika aloha fa misy accident zany dia tsy marina izy efa tonga ty amintsika Mikael ratovelo moa zany a mitaiza kely dia mbola mitaiza le zazakely ao ambany izy dia eo transportation manaraka monsieur Ramarcotefidy certeza monsieur Ramarcotefidy misy ady tsotra masina zay tianao Matthieu 10:38 dia masonareo fa tena matomale fety bebe mihitsy ane ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy sotrakarina fidy raha makoto za aloha ohatra migaga be tsy nahatavavoaka ny sasany tsika vao tamin'ny heritaona nanao 25e dia ozy isika tamin'izay hoe Matthieu 6 dia ampatsahivana hoe inona ilay teny dia fankatrao aloha fanjakazo famarina dia anakiloza rehetra zao zay tompoko ny teny mitantana ny fiainana tamin'ny fotoana ty moa zany a dia nandalo teto ny raiky tamin'ny fetindray ka dia nagatako ny anabaviko a mba hiakatra ety anay ty sarony tato ty ravaka
misy sary tamin'ny fetin'ny ray a dia misy saryny papa ity dia ianao solotena neto a mba miakatra ty ianao azafady a mandray ilay sary. dia raha misy adinitsotra masina tsy afaka vavana mihitsy a dia valazana amin'reto fiangonana reto. Rakotovao Silofo. Ny tena Andriamanitra izay tsy araka-mbavanao oabolana tomoany anaka zamanatiny lalako foka ny finao tantona zay zany. Monsieur Ratsimandresy Moly. Jehova mpiandry ahy ka tsy manan-java-baoly. Farany a Andriamatoa Rarivomanana Joeltine. Apokalipsy faharoa andiny fahafolo tapany faharoa aoka atoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia meko anao isaky lary ny fiainana. Rehefa vita izay fizarana ilay saritsika tamin'ny fetin'indray izay a dia hanolotra hira iray amintsika ny raim-pianaka ny SLK eto Sergy ho amenao ampivreny tompoko.
dia misaotra ny lehilahy kristianina tamin'ny fandraisan'izy ireo anjara dia tia amin'ny sehatra ankehitriny isika araky fety pirahalaina ity andro anio ity dia misy ireo manantarena eto amin'ny fiangonana handray anjara